tsy dia ny seniny tokantranontsika olom-pirenena amin'ny alalan'ity fandarana ity. Miarabantsika manaraka izany. Androany isika dia resaka indray ny momba ilay sehatra ifampidiniana sy ifanankalozan-kevitra ny arahan'ny seny tamin'ireo mpisetra amin'ny fifidianana na ilay antsoina hoe cadre de concertation. Io sehatra io izay nahitam-bokatra mivaingana amin'izao fotoana izao dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto. Voalohany, ity boky ity mirakitra ny paikady nasionaly ampiasaina amin'ny fanabeazana sy fanentanana ny mpifidy. Faharoa, boky mirakitra ny paikatserasera ampiasain'ny seny. Ary ny fahatelo farany dia ny boky ahitana ireto tolo-kevitra fanatsarana ny lalàna manodidina ny fifidianana ireto. Ao anatin'ireny cadre de concertation ireny ny ampahalalana amin'ny be sy ny maro fa hoe inona ny zavatra mitranga atao anatin'ny seny isan'andro isan'andro, inona ny zavatra atao, inona ny zavatra vita, inona ny zavatra tsy vita, ary andraisana ihany koa izay mety hoe tolo-kevitra na mety hoe fanakianana izay ataon'ireo le mandray anjara ao anatin'le cadre de concertation. Zavatra anankiray voalohany tena tsara resahana amin'izay zavatra izay dia manomboka izao ny seny zany manana paika nasionaly eo amin'ny fanentanana sy ny fitaizana ny mpifidy zany. Zay aloha zany zavatra anankiray tena ngeza be, zany hoe misy ny antsoina hoe stratégie nationale de sensibilisation et d'éducation électorale. Manana paika ihany koa ny seny zany manomboka izao eo amin'ny serasera na ny anatiny na ny ivelany. Dia amin'izao fotoana izao koa moa zany tsika dia ao anatin'ny fanovana ny mombamomba ny lalam-pifidianana rehetrarehetra. Raha tsy hivina dia nisy ny fionana matetika ny arahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny zotra-pifidianana na ahafahana nandravona ny hevitra rehetra ka nahazoana ireto vokatra ireto dia ireo mpanao politika, ireo fiarahamonim-pirenena, ny rafi-panjakana miantsehatra mivantana amin'ny fifidianana, ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola ary ireo mpanao gazety. Izany asa rehetra izany dia tafiditra hatrany ao amin'ny fanomanana ny fifidianana ho avy rehetra. Mandroso ny asa araka ny fanazavany filohan'ny seny ary ao anatiny mangarahara hatrany no anatanterana izany. Toy izay tanterana amin'izao fotoana izao ohatra dia ny fanavoajana isa-taona ny lisam-pifidianana, hanomezana tatitra vonjy maika ny alatsinainy ho avy izao. Mitoy ihany koa ny fanentanana antsika olom-pirenena hirotsaka antsehatra amin'ireo adidy toy ny fanamarinana ny mombamomba antsika ny anivon'ny fokontany izay mandeha amin'izao fotoana izao. Salama président. Se inona atao anse? Masaka namarina ny anarako anatin'ny fifidianana. Tena fotoana mihitsy zao mansousy ao. Ianao koa manao vatakazy, manatona ny fokontany misy ianao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisam-pifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso, aza misalasala manao fanamariana. Ary raha misy fisoratana anarana mampiayanao, dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao amin'ny fokontany zany. Entany koa ny manodidina, ny fianakaviana sy ny namana, satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisam-pifidianana, izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisam-pifidianana ary ianao? Dia iny ihany koa no mamarana ny fandarantsika amin'ity anio ity manome fotoananao isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora mahazatra hatrany veloma tompoko.